nandray androlay technicien expert vao amin'ny FAO izay miara-miasa amintsika amin'izao fotoana izao manomana ny recensement général de l'agriculture, izany hoe ny resaka statistika zany eo anivon'ny fambolena fiompiana ary ny jona. Fantaritsika moa zany raha malala fa ny recensement général de l'agriculture farany dia efa tamin'ny 2004 ny natao. Izany hoe efa tena fotoana, efa taratara ary tsika izao satria io zany misy fenitra iraisam-pirenena fanatanterahana an'izany. Ny statistique agricole moa zany vokatry le recensement général de l'agriculture dia entitsika mahafantatra ny tena zava-misy marina mahakasika ireo antontanisa rehetra, mahakasika ny fambolena fiompiana ny jona eto Madagasikara, mba ahafahantsika ihany koa zany mandrafitra ny tena politika fanaraka amin'ny zava-misy eto amintsika ao anatin'izay ilay vina izay apetraka ny fitondrana amin'izao fotoana izao, mba misy maridrefy mazava zany tsika ahitana ny hoe aizintsika izao amin'izao fotoana izao dia inona ny dingana sy ezaka izay mila tanterahana mba hahatratrarantsika an'ireo ilay tanjona izay napetraka ao anatin'ny plan émergence Madagasikara.